Betsaka amin'izao fotoana izao ny IA eo anatrehan'ny efa firesaka ny fasahian'ny kandidam-panjakana toa maneho fa mahatoky ny ACC hanome rariny azy mba hanasazy ny kandida maharesy ka hitsimbadian'ny vokatra. Eo anatrehan'ireo raharaham-pitoriana samihafa namoaka fanambarana ny ACC ka nilaza fa mba ho fanajana ny zon'ny mpilatsa-kofidiana ho solombavambahoaka hitondra ny fehiteny manoloana ny fitoriana izay misy. Dia napetraka ny fandaminana. Ankoatran'izany, fandefasana ny dika mitovy amin'ny fitoriana amin'ny alalan'ny positra malagasy. Niantso ny kandida mahaleo tena izy ireo na ny solotenany mba hampafantatra sy haka dika mitovy amin'ny fitoriana eo amin'ny foiben'ny toerana Ambohida. Ny fitoriana mahakasika ny kandida atolotry ny antoko na ny vondrona politika dia alefa amin'ny adresy misy ny foiben'ny toerana. Ireo tsy tratrantsy kosa dia ampahafantarina amin'ny alalan'ny filazana izay hita ao amin'ny tranokala-pifandraisan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na www.acc.gov.mg na ihany koa ny pejy Facebook-ny Haute Cour Constitutionnelle Madagasikara na peta-drindrina eto amin'ny foiben'ny toeran'ny andrim-panjakana. Nomarina fa araka ny voalazan'ny andinin'ny faha-20 amin'ny lalàna Fehizoro, laharana fa 7/22/2010 tamin'ny 12 Mey 2024 mikasika ny fifidianana solombavambahoaka eo anivon'ny anteny meram-pirenena dia omena 27 ora manomboka ny fotoana nandraisana sy nampahafantarana azy ny fitoriana ireo kandida voakasika mba hanome ny fehiteny fanovana. Nampatsiahivina ny rehetra ihany koa fa 40 andro farafahakeliny ao aorian'ny fivoahan'ny vokatra vonjimaika na namohanan'ny vokatra ofisialy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana any amin'ny ACC izany ny baolina ka dia andrasana izay ho afitsony. Ho antsika rehetra malagasy maneran-nosy amin'izao fotoana anomboantsika andro ofisialy izao ny fankalazana ny fetim-pirenentsika. No iabana ny moka malagasy tsy vaky volo amin'izao andro anomboantsika ny fotoam-pankalazana ny firenena ny fahaleovantenantsika sy ny tsirony filonda malagasy. Marika ny fiombonatsika zany avantsika mampandroso ny firenentsika. Lalonam-panokafana ny fankalazana ny fa 14 taona ny iverenan'ny fahaleovantena izay natao tetsy Analakely no antony fitohanan'ny fifamoivoizana teto Andrenivohitra sy ny manodidina androany maraina. Tsy aferitreritra antsika mampandroso ny firenentsika raha tsy matsapa antsika fa manana didy sy andraikitra tazona mahafirenena firenentsika zany. Ary indrindra ny fampisehoantsika fa lova lehibe izay tsy maintsy tantantsika amin'ny tokony izy ny ty firenena navelan'ny ray aman-drenitsika vao mahefony Madagasikara. Izay no azo lazaina ny hoe FDB tiatsika roso amin'izao fotoam-pankalazana ny iverenan'ny fahaleovantenantsika ankalazantsika ny fetim-pirenentsika zao. Nakatona tanteraka mantsy ny lalana teny amin'ny araben'ny fahaleovantena Analakely satria teo amin'ny lapan'ny tanàna no nanatanterahana ny lalonan'ireo manam-pahefana. Azano adiditsika malagasy na minona ny toerana misy atsika na minona no andraikitra tanànatsika fa malagasy ray, malagasy renatsika. Ary zay no mahazava-dehibe ny fankalazantsika fetim-pirenentsika satria ny fetim-pirenentsika dia fomba marika anankiray ampisehoantsika fa malagasy tokoatsika. Madagasikara mandroso, malagasy miara-mentana ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Io ny tara-kevitra hitarihana ny rehetra mandritra ny fanamariana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Fetim-pirenena no sady fetin'ny 10 alin-dà moa izy ity. Betsaka ny mahery fony Madagasikara nanome ny ainy ho an'ity firenena mamitsika ty. Betsaka ny ray aman-drenitsika zay nanao ny ainy ho zavatra mba amela ary ametraka lova sarobidy ho antsika amin'izao fotoana izao.
Tsy azo kosehina amin'ny tantaran'ny firenena ny tolona izay nataon'ireo zoky tany aloha ho famerenana izany, hoy Andriamatoa Tsay Christian, praiminisitra lehiben'ny governemanta teny an-toerana. Tamin'ity andro ity indray moa vao hita ny potra sy ny seho-vahoaka ny praiminisitra rehefa avy tsy hita elaela. Areto aho dia mitondra an'izany antso ho an'ny malagasy zany, manatitra zany antso zany mba hampisehoantsika fa malagasy tokoa atsika ary manana firenena Madagasikara atsika, ary zany fomba hampisehoantsika an'izany dia amin'ny alalan'ny sainam-pirenena. Ny fampitambarana ny hery no ampinga hoentsika miara-miasa, miara-misalahy amin'ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana. Malagasy isika, asan-drato